eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny vela sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriany teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharepo sy ny fampianarana rehetra. Timoty 2:4-5. Raha misy fotoana izay tokony anaovantsika ny tsara indrindra dia ny androany. Aza andrasana rahampitso ny fotoana tsara indrindra, ny fotoana mety anaovana ny tsara indrindra. Inona ny tsara indrindra? Ny tsara indrindra dia ny fotoana anoloran-tena sy ny asana ho an'i Kristy. Izao ny fotoana tsara indrindra. Ny rahampitso dia tara. Ataovy ny farany tsara indrindra azonao atao androany, hoy ny sokatra masina. Ao amin'ny Timoty 2:1-2 efa nivakiantsika teny aloha izy io. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakana no anoratako anao mafy, mitory teny, mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana. Aza ariana ny fotoana. Misy fiteny frantsay manao hoe ny fotoana very dia tsy voaonitra intsony. Tsy voaonitra intsony. Ka aoka izany hanararoatra ny fotoana eo am-pelantanana isika. Anao vanany tsara indrindra, indrindra fa ny asan'Andriamanitra. Rehefa tsy mifoy isika miasa eo amin'ny asantsika andavanandro dia ho very ny fotoana iny. Ary ny fahaty antoka vokatra izay fotoana very izay dia tsy ho voaonitra. Rehefa tsy mitsanga anao ny asa misionera, fitaomana ny olona ho any an-danitra isika, mampira ny fiangonana na aiza toerana misy antsika, dia ho tafalatsaka indray anatin'ny torimason'ny fahafatesana isika sy ny olona manodidina antsika. Ary tamin'ny fomba ahoana moa no naniran'Andriamanitra ny fanahy masina mba hanery antsika hiasa ho an'Andriamanitra. Aoka hiasa isika. Ny tanjon'ny fiarahana, ny tanjon'ny fivavahana dia tsotra ihany. Fitaomana ny olona ho any an-danitra. Ary ny fotoana mety indrindra dia anio ny androany. Manaova izany tetikasa ianao mpidrafitra planin'Andriamanitra. Eny hiasa ianao any am-piasana any, any amin'ny birao any, any an-tsena any, any ambony fiara any. Hianatra ianao any am-pianarana, any amin'ny karazana fianarana maro isan-karazana izay ianarantsika. Fa ataovy lara-pahamehana. Ity olona miaraka amiko ity dia anehoako ny voninahitr'Andriamanitra. Ahafantarany fa misy mpamonjy manavitra an'izao tontolo izao. Fanahy masina angatao, tsy moramora izany, fa angatao ny fanahy masina mba hampiasa, hanery ianao. Ary rehefa manao an'izany koa ny ianao dia izao, voatery tsy manao adalàna sy asa ratsy rehefa manoka tena hanao ny asan'Andriamanitra. Ary izany no amin'ny olona rehetra izay mifanerasera amintsika izany, ataovy lara-pahamehana mihitsy hoe anaovako ny asan'Andriamanitra ity olona ity, hitoriako ny filazantsara. Ary dia na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia hitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Movatsy boky kely any anaty pôketra, anaty kitapo any isan'andro dia ameo ny olona izay mifanerasera aminao. Raha misy olona anankiray izay omenao an'ireny boky ireny, tenenao ny hafatr'Andriamanitra, zava-dehibe nge izany. Boky feon'ny fanantenana, mahatserovana boky tokantrano sambatra, boky kely. Mety hanokana tahirim-bola maromaro izany ianao mba hafana mahazo an'ireny boky ireny. Tsy maninona fa hovidinao zava-dehibe ny fanahin'ireny olona ireny. Ny tompo hitantsika ampitoetra an'izany ka araraoty ny fotoana ahafahana manao soa fa mandalo izao fiainana izao, indrindra ny asan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay fa nomenao fotoana 420 ora isan'andro hikarakarana ny vatanay, anaovana izay mahasoa ary indrindra hitoriana ny teninao, hitaomana ny hafa mba ho vonjena. Reseo lahatra izay fa misy olona be dia be manodidina anay tokony hahafantatra ny fahamarinana. Ampio zahay omeo hery mba hampahafantarana ny filazantsara amin'ireny olona ireny. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.